mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarahaba antsika ry afaka ho tratra ity zoma fahafolo ny volana novambra ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny tesalonianina voalohany toko fahaefatra. Tesalonianina voalohany toko fahaefatra indiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny indiny fahavalo ambin'ny folo. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo raha lany amin'izay modimandro mba tsy ararovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha hainontsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoza efa nodimandry akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feo ny arikanjely ary ny trompetran'Andriamanitra ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoe eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika koa mifampionoana ianareo amin'izany teny izany. Ray Masino manomasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Mikasika ny fitsanganan'ny tenan'ny maty ny fiavian'ny Tompo no resahan'i Paoly amin'ny ty Tesalonianina ity takizay fa nresahantsika tany aloha amin'ny Tesalonianina faharoa taitsika koa any amin'ny Koritianina voalohany toko fahatelo folo. Resahantsika tamin'ny afakomaly fa ny taonjato eny antsika dia taonjaton'ny phobie, izany hoe be dia be ny zavatra mampitahotra ny olona. Ny phobos moa tsy tena hoe tahotra lay mampiorooro fa tahotra miteraka tebiteby, tahotra miteraka fiforetana anaty lay atao hoe phobos. Ary dia be dia be ny phobie-ny olona na ny phobos-ny olona izao taonjato eny antsika izao. Asa vokatry ny fandrosin'ny siansa ve fa efa teo foana izy ireny dia misy anarany isan-karazany. Ny tanisa maromaro tsika tamin'ny afakomaly fa mbola afaka manampintsika ny tahaka ny hoe aérophobie, matahotra rivotra, inona koa érétophobie, matahotra mason'olona sa matahotra sarkenatra, arachnophobie, inona koa ny matahotra alana, araignée, matahotra bibikely sy ny tahaka. Be dia be zany ireo ataontsika hoe karazan-drazana phobie izay hitantsika. Ary misy ara moa zany dia matahotra ny hoe ngeza, matahotra dia tsy misakafo, matahotra ny ngeza, matahotra ny ovabe, be dia be a. Misy izay tena manaitra dia ilay atao hoe hypocondrie amin'ny psychologie, izany hoe misy olona hitantsika matetika rehefa miresaka amin'ny olona tsika raha dia misy karazan'olona izay rehefa miresaka tsy salama izy ohatra miresaka olona marary dia eritreretiny koa ny tena no marary, ary eritreretiny mieritreritra ny tena no marary mafy foana izy, matahotra aretina mafy, matahotra homamiadana, matahotra Alzheimer. Raha vao mamango olona ohatrany dia efa eritreretiny sao dia mba fohan'izany ary sao dia mba marary n'izany ary ahako. Misy karazan'olona izay manana zany phobie zany. Fa izay anankiray resahantsika resahan'i Paoly dia lay ataontsika hoe thanatophobie, tahotra ny fahafatesana. Tahotra ny fahafatesana. Ary mazava ho azy fa ny olombelona rehetra dia matahotra fahafatesana zay ny ankapobeny. Fa itsika malagasy dia anankiray amin'izay ny fiarahamonina misy antsika dia isan'izay matahotra ny fahafatesana. Marina fa matahotra daholo ny olona rehetra. Fa manamarika ny ataontsika hoe ny psychologie sociale ny fiarahamonina malagasy an'ilay hoe thanatophobie angana hoe tahotra ny fahafatesana. Hitantsika fa be dia be ny zavatra ataon'ny malagasy mba hialana amin'ny fahafatesana. Ny
nataontsika hoe hitatsika zany amin'ny fandevenana, hitatsika ny karaza zavatra maro samy hafa zay amin'ny malagasy any de be nataony antsosirana zany fahafatesana zany. Fomba fiteny mihitsy le hoe maty aho zany hoe tena zavatra tena mandeha ho azy ny hoe tahotra ny fahafatesana ao malagasy, zay mahatonga azy manandro, zay mahatonga azy mankany am-pimasy, zay mahatonga azy manao fetsika maro isan-karazany amin'ny fanompoantsampy, be ny ataon'ny malagasy mba hialana am'lay tahotra ny fahafatesana. Ary eto any de mizara tiany zao ohatry masina ho avoaka ho takatritsika amin'ny hoe ny fahafatesana mo inona tokoa. Marina loatra fa hotsika hoe ny olona rehetra de samy matahotra ny fahafatesana avokoa. Mandeha ho azy ao anatin'ny olona ny hoe tahotra ny fahafatesana satria tsy voajanahary ao anatin'ny olona tsy voajanahary akoa ny fahafatesana zany hoe raha ohatra ka jerena Baiboly na jerena maha-olombelona de zao tsy hoe zavatra tonga ho azy tao anatin'ny olona ny fahafatesana. Amin'ny Baiboly de tsy lamin'Andriamanitra mihitsy, tsy nataon'Andriamanitra ho faty ny olona raha za maka ny bokin'ny Genesis tsika, tsy hoe tsy nataon'Andriamanitra ho faty am'zao endriny hitantsika zao zany ny fahafatesana. Zavatra vaovao zany ny fahafatesana raha ohatra ka jerena amin'ny fomba fisainan'ny olombelona. Zavatra nentiny fahotana lay fahafatesana amin'ny endriny hitantsika azy io dia vokatry ny fahotana. Fa tsy planin'Andriamanitra zany hoe tsy zavatra ao anatin'lay natioran'ny olombelona lay fahafatesana fa zavatra noentiny fahotana. Zay mahatonga ny olona tsy mieritreritra ny ho faty mihitsy. Ohatra hoe manatrika fahafatesana izy de eritreretiny hoe tsy ho tonga aminy mihitsy zany. Ohatra hoe manatrika na vavy mandevina azy izy dia tsy eritreretiny mihitsy hoe izy tena konge mety ho faty. Zay mahatonga le tenin'ny Ntaolo Malagasy manao hoe tsy mety zatra fahafatesana mihitsy ny olona. Ary marina mihitsy ny hoe tsy mety zatra satria zavatra ny Baiboly manazava azy, zavatra tsy niara-nisy tamin'ny olombelona io fa zavatra tonga taty aoriana. Ary satria tonga taty aoriana de tsy ao anatin'lay tsy mirafitra ao anatin'lay olombelona zany lay izy de toy ny zavatra tsy eken'ny sainy mihitsy. Tsy eken'ny sain'olombelona mihitsy ho mahazo azy ny fahafatesana. Na de mahita olona maty azy izy, manatrika olona maty aza de zao tsy ekeny mihitsy hoe izy konge mety ho faty. Ary io na pino izy na tsy pino dia manana an'zay izay toe-po zay hoe tsy natiora, tsy zavatra eken'ny saina fotsiny zao ny fahafatesana. Ary satria tsy eken'ny saina le izy de manjary tonga tahotra ary misy sosiology anankiray na anthropology anankiray zay ny teny manao hoe raha ohatra ka mijery ny ivon'ny civilisation amin'ny haut plateau central eto Madagasikara ianao de zao miivo amin'ny fasana ny azy, miivo amin'ny fasana ny kolotsaina ny enti-paharazan'ny haut plateau central eto Madagasikara zany hoe ny afovoan-tany zany ny Merina, ny Sihanaka sy ny Betsileo sy iny afovoany Vakina Karatra zany hoe iny haut plateau central iny izy raha tsy ny malagasy manontolo mihitsy de miivo amin'ny fasana. Maurice Bloch no nanao an'izay izay teny zay anatin'lay boky antsoiny hoe Place Invalide mikasiky ndresahany lavabe momba ny fahafatesana, fijeriny malagasy momba ny fahafatesana. Ary dia izy manao hoe manodidina io fasana io avokoa ny fisainan'ny malagasy ozy. Eo ny miivona antsoiny hoe mpihavana, eo koa ny miivona antsoina hoe fombafomba maro isan-karazany, eo ny miivo avokoa ny zavatra maro samihafa izay iainan'ilay fiarahamonina. Eto nefa lavaka malala de tia hanova zany toe-tsaina misy tahotra ny fahafatesana na fatorany tahotra ny fahafatesana zany ny Soatra Masina ao anatitsika. Hoy Paoly manao hoe tsy tianay tsy ho fantatrareo ny am'izay mody mandry, mba tsy halelova zareo tahaka ny sasany. Iza lay sasany resahan'ny Paoly eo? Ny mpanompo sampy, ny Grika matahotra fahafatesana. Zavatra mafy tamin'ny Grika mihitsy zany hoe fahafatesana zany, zavatra ary misy araha moa mamono tena mihitsy tsy mahazaka lay fahafatesana satria tsy voajanahary am'lay fahafatesana dia misy mamoy fo. De hoy Paoly manao hoe aoka ho fantatrareo ny am'izay mody mandry. Avako manahoana moa toe-po sy toe-tsaina kristianina manoloana ny fahafatesana.
Ny fahafatesana dia raha jerena amin'ny fiainana kristianina dia efa resin'i Jesosy mazava io ao anatin'ny fanekempinoa tsika ny vavahana kristianina dia mino ny fitsanganany tenany maty isika. Itsika de resy lahatra fa misy fiainana ao ambadiky ny fahafatesana, tsy mifarana n'izao hita maso zao ny fiainantsika olombelona fa ao mitoy ao ambadiky ny fahafatesana ary tsy mandray ilay fiainana ao ambadiky ny fahafatesana tsika raha tsy mandala lay fahafatesana. Am'izay fotoan'izay le fahafatesana de izao noho ny am' Jesosy de toy ny fiampitana ihany, tsy fifaranan-javatra fa fanombohan-javatra ary, tsy hoe fifaranan-javatra mifarana eto ny fiainana fa manomboka kosa ny fiainana, ny tena fiainana. Ny ijeren'ny kristianina azy dia tsy hoe fiafarany ny fiainan'ny olombelona, fiantombohan'ny tena fiainana mandrakizay ao amin'Andriamanitra. Noho zany dia matahotra ny fahafatesana ny olona mazava ho azy, saingy tian'ny Paoly kosa tsy ho fatorany fahafatesana, tsy ho fatorany tahotra ny fahafatesana ka manjary manaonao foana, manjary manompo sampy sanatria manjary tsy mahita tory. Misy ara-moly atao hoe somniphobie, zany hoe lay matahotra no faty eo am-pandrina, hoe isaky ny alina de mieritreritra no faty, mieritreritra no faty, ary dia raha vao marary de mieritreritra no faty, raha vao misy zavatra lalovana zavatra de mieritreritra no faty. Zay le phobie an'lay fahafatesana dia tsy tiany tompoanana izany ny kristianina fa tokony anana fotom-pisainana antsoiny hoe fiainana. Zava-dehibe amin'ny kristianina antsoiny hoe fiainana fa tsy ny fahafatesana. Kolotsain'ny fiainana ny kolotsaintsika, zany hoe kolotsain'ny fiainana zany de zao kolotsaina mahana fifaliana, kolotsaina vonona hiatrika ny ho avy ao anatin'ny fanantenana, kolotsaina ny mpandresy, kolotsaina nataontsika hoe vonona hanao zay tsara, hanao zay mendrika, vonona kolotsaina ny finoana izay ao am' Jesosy Kristy tompo. Hotsika hoe ny fijery malagasy somary fahafatesana somary maloka ihany ary no heverinao sazy mihitsy azy zany fahafatesana zany. Novany eto dia ahitsy ny Paoly zany hoe ho an'ny mino angedy izao hoe raha fantatsika ho izao no lazanay aminareo fa izay rehetra mino ny fitsanganan'ny tompo tany maty izao tahaka ny Jesosy no hitsanganan'ny tompo, no ananganan'ny tompo atsika tamin'ny maty. Izy manao hoe fa raha inotsika fa efa maty Jesosy de efa nitsangana tamin'ny maty, atao izany koa no hitondran'Andriamanitra zay efa nodimandry ao am' Jesosy. Zany hoe fafan'ny Paoly na fafan'ny soratra masina tsy ho ato anatintsika ny fieritreretana fa ny fahafatesana de kapoka, ny fahafatesana de loza zay ataontsika hoe fisarahana amin'ny atao hoe fiainana. Marina fa mafy, tsy etitsika efitra misaraka amanaina, olombelona isika, tena olombelona, samy efa mba mety ho namoy havatiana, sakaizatiana, olona akaikiny fo, efa samy namoy an'izany ny akamaroan'ny olombelona. De zao mahatakatra hoe mafy zany hoe mamoy havatiana izany. Ary zay no antony nanoratan'ny Paoly itony teny itony manao hoe Jesosy ange efa nandresin'ny fahafatesany, iny havatsika nodimandry, reny havatsika efa nandao atsika ireny de zao efa sambatra ao amin'ny tompo izy. Ary raha afaka miverina ary izy de mety hiteny mihitsy hoe aza malahelo afo zany efa sambatra e. Raha afaka miteny ary izy de mety mbola hitemana hoe okazay fa aza malahelo fa sy vafao ny ranomaso fa za efa sambatra ao amin'ny tompo. Olona nde ho sambatra ao amin'ny tompo fe diditsika varotra am'ty fiainana sarotra ity, am'ty fiainana zay atsika hoe mety efa lazoin'ny aretiny izy, mety efa trotraky ny aretiny, efa tena ataontsika hoe ao anatin'ny ady sarotra amin'ny toe-pahasalamana, de mbola hiady varotra amin'Andriamanitra fe itsika tsy mahazo titeny tsika alao izy hijany ety any, alao izy angiry firy eto, ohatrany eto aminay iny mety aminy. Tsy misy isokafan'ny Paoly no masom-panahin'ny mpino eritreretra hoe zao no izy fiainana novataniny zay mino ao amin'ny tompo. Zava-dehibe zany de zao tsy lay fahafatesana fa ny zava-dehibe de ny hoe mino sa tsy mino an' Jesosy. Fa raha mino an' Jesosy dia hoy Paoly manao hoe tahak'izay efa nitondran'Andriamanitra an' Jesosy no hitondran'Andriamanitra zay modimandrika io. Tsy ny fahafatesana zany no zava-dehibe fa ny finoantsika hoe mino ve tsika
fa ninon Jesosy tety amin'ny fahavelomana ary de izay fanapa-kevitra ino zay mahatonga atsika manana fanantenana hiatrika zay mety ho fahafatesana tonga amin'ny fotoana tsy ampoizana tsy eritreretiny zany zavatra tsy eritreretiny zavatra tsy irina ny fahafatesana tsy fanao ny mpino koa ny maniry fahafatesana satria kolotsaina ny fiainana izy fa tsy kolotsaina ny fahafatesana ny mpanompo sampo ny maniry fahafatesana satria tsy manana herety mijoro fa ny kristianina manana kolotsaina ny fiainana de zao tsy maniry fahafatesana izy fa aminy ny fahafatesana de efa zavatra tsy mampatahotra fa toy ny fiampitana fotsiny ao am'le fiainana efa nampanantenainy Jesosy fa ny fahatelo zao faran'zay tiany Paoly ho takaritsika dia ny amin'ny hoe fifandraisantsika amin'ireo havatsika nareo io havatsika zay namoy havana betsaka ny olo zay mandalo fahasahiranana rehefa mampionona olona izay mety mandalo fahoriana ahoana moa zany ny tenitenenina ny fampiononana ndraindray ny kristianina manome tsiny manao hoe ianao ve kristianina de hitomana ianao ve kristianina de tsy tokony alahelo tsony ianao kristianina de tsy tokony hitomana anao fangarinao kely finoana zany tsy de fanao loatra tsy fampiononana zany tsy fampiononana zany zon'ny olona ny malahelo satria olombelona izy matoa Jesosy nitomany teo anoloan'ny fahafatesany Lazarosy de araka ndrazantsika teo hoe tsy natioran'ny olona ao anaty tsy tonga tsy zavatra mandeha ho azy ao anatin'ny olona ny fanekena ny fahafatesana dia aradrariny raha ohatra ka mitoman'ny olona aradrariny fa izao ny adiditsika tsy ny mamendry fendro akory ny adiditsika tsy ny manome ny olona koa raha mirotsaka ranomaso izy ny adiditsika tsy ny mitsara ny olona ao anatin'ny alahelo fa ny adiditsika de mampitodika azy ao am' Jesosy mampitodika azy atsiaro ny fitiavan'Andriamanitra mampitodika azy atsiaro fa reny havatiany reny de zao ao am' tomponge izy reny satria maty Jesosy ho azy reny Jesosy efa nitondra zay rehetra nodimandry reny dikany hoe nidina tany amin'ny fiainantsy hita Jesosy mba ho tompony maty sy mivelona Jesosy no zany de manoloana reny havatiana zay namoy fianakaviana kahikina tahaka zany reny dia tena adiditsika mihitsy mampahery azy ary zava-dehibe ry havana le ataontsika hoe famangina zao moa itsika am'izao androny atsika zao mihamalaina mamangy noho ny hoe fotoana ve noho ny hoe fahasahiranana ve andrandray era dia zarain'ny olona telo efatra mihitsy ny fotoanany amin'ny hoe mamangy any ambanivohitra de tena mbola mandeha ho azy mihitsy ny hoe famangina ndrandray era tena tsy miasa mihitsy any ambanivohitra fa tena mamangy de misy raha moa tena hoe miaraka mikarakara sakafo mitona kitay matsaka rano mahandro vary miaritory mikarakara ny fasana sy fandevenana any ambanivohitra de mbola iainan'ireo malagasy maro zany fa ho any atendrenivohitra no ndraindray ohatrany hita ho tsy ampitsony zany firaisakina izany ohatrany tsy ampitsony zany firaisakina izany ary zay mahatonga vao mainka mahampamafy lay thanatophobie rehefa ohatra ka be de be mantsy ny olona manotrina antsika ao anatin'ny fahoriana dia resy lay thanatophobie zany hoe manampy anao andresy lay tahotra ny fahafatesana mandresy anao manampy atsika andresy lay alahelo ny fahabetsahan'ny papahery sy ny pampionona no zany de tena adidy mihitsy raha pino ny mampahery ireo havatiana zay azony manjo sotra masina zava-zany Paoly manao hoe miara ory am'izay ory ary Jesosy nandeha lavitra nandeha namangy manjo nandeha nampahery any Marta sy Maria zany hoe tena zava-dehibe mihitsy lay fiaraha-mio tena toetra kristianina fa ohatsika hoe ndraindray mo anoho ny fahasahiranana de zao ndraindray ny kristianina mitsapa alahelo izy de tsy mamangy aorinan'izay tsy mandevina na ndraindray tsy mamangy tsy mandevina fa zao mamoaka faty na nandray mamoaka faty dia tsy mamangy na mamangy fa tsy mandevina tsy makany am-piangonana sy ny sisa rehetra zany hoe satria farafakeliny de reto ny tokony ataon'ny olona ao anatin'ny fampaherezana ny manjo mitsapa alahelo mamangy mamoaka faty na mandevina efatra zay na koa raha miara mipetrapetraka fa misy dia am'reo dimy reo tsy misy ataony misy na anankiray ara tsisy ataony misy na anankiray ara fa mety fitahin'ny SMS hoe mamangy amin'ny fahoriana zay
marina fa zava-dehibe zany, marina fa ao anatin'ny fahasahiranana isika fa izao tena zava-dehibe ny fiarahamory ary zay mahatonga am'paoly mana hoe tsy tiany tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay mody maritra mandehana mpahafantaro amin'ireo avatiany an'ireo namanao hoe iny avatiany anodimandry iny de izao mody ao amin'ny tompo izy, mody ao amin'ny tompo izy. Rehavako malala engane isika amin'ny fiainantsika isan'andro iorina amin'ny finoana tsy ny fahafatesana akory ny tompony teny farany fa ny finoantsika an' Jesosy noho zany de zao aoka iorina amin'ny finoanan' Jesosy isika, aoka asehotsika fijoroana vavolombelona manodidina antsika fa mino ny fitsanganany tenany maty isika. Marina loatra fa mahazo malahelo, mahazo mitomany fa tsy mahazo mamoy fo. Marina loatra mahazo malahelo fa tsy hoe dia tazonina ela be ambolana maro antaonany iny lay alahelo. Marina fa mafy le fisarahana ekeny zany fa izao zava-dehibe ny fananantsika finoana hoe efa ao amin'ny tompo izy ary dia fohitsika ody ao amin'ny tompo izy, fohitsika andova lanitra izy fa tsy tazonitsika eto amin'ity tany fandalovany ty arak'izay fetra efa nomen'Andriamanitra. Fa dia ny tompo rehefa ko malala ampionana ny finoantsika rehefa ao anatin'ireny fampahirezana ny havantsika izay azony manjo ireny ary ampiorina ny finoantsika hiankina amin'Andriamanitra amin'izay rehetra fiainana isan'andro. Ivavakisika tompo amin'zoranao zay noho ny amin'ny teninao zay manokatra ny masom-panahinay atsiary fa olon-kandalo zay ary manokatra masom-panahinay fa tsy maintsy mandalo fahafatesana izahay. Saingy ny fahafatesan'ny mpino kosa de fiampitana ao amin'ilay fiainana tena fiainana izay nampanantenana tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao. De mivavaka izay tompo. Ampahirezo ny fiainana isan'andro. Esory ny tahotra zay rehetra mety mamatotra anay natahotra inona natahotra inona. Esory ny tahotra ny fahafatesana ka mahatonga anay mitebiteby, mahatonga anay titena indraindray, mahatonga anay variana fa omeo anay kosa ny finoana sy ny fahatokiana tompo fa navelona zay na maty ao aminao mandrakariva. Efa eo am-pelantananao ny fiainanay isan'andro. De jereo tompo ireo havanay zay marary ty ampahirezo sy trano, jereo havanay zay mandalo olana sy fahasahiranana, jereo ny tokantrano tsirairay zay mpanaraka zao mofinaina tolotra fiangonana izao, ampahirezo atsiary fa ianao Andriamanitra ny tena fiainana ary rehefa ao aminao Andriamanitra dia manana fo mahatoky fa tsy irery manana anao Jesosy zay efa nandresy mitondra ny fiainanay. De jereo ny taranakay, jereo ny zanakay, jereo ny ankoranay asondroto tompo ho fifalinao, ho reharehan'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. De anapako amin'ny tsiray avy Jesosy ny fiadananao. Amen.